Salama tompoko tonga soa eto amin'ny rendez-vous du FMFP ty fandarana ity dia natao iresanantsika momba ny tahiry fanatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa. Androany isika dia iresaka momba ny tetikasa sokajy mitovy tantana. Gabriel Ramiandro Soa ao anatin'ny fiofanana sy fampandraisana andraikitra eto amin'ny FMFP no iresaka amintsika momba izay. Azadina nefa ny fanazavana rehetra dia afaka hitanao ao amin'ny tranokalan'ny FMFP avokoa. Ity fangatana ity dia mahakasika ny tetikasa, fampiofanana, arakasa, mikendry ny orinasa bitika, madinika sy tena madinika. Ny tetikasa dia entina hampiofanana ireo mpiasa marefo, tsy manana na tsy ampy traikefa sy ny tanora izay mianatra amin'ny fomba tsy manara-penitra. Amin'ny alalan'ny fiantsoana tetikasa avy amin'ny FMFP irery ihany no ahafahana manolotra tetikasa ao an'ny sokajy mampitovy tantana na de type équité. Rehefa tonga ny fotoana iantsoana tetikasa dia voavoaka ny FMFP amin'ny ana manjery sy ny gazety, ny tranokala sy ny tambazotra sosialy ny FMFP zany. Afaka mametraka tetikasa avokoa rehefa groupement, association, ONG, orinasa izay manana tetikasa manatanteraka lara-pahamehana voafaritra anatin'ny fiantsoana ny tetikasa isaky ny faritoerana. Raha mila fanampiana amin'ny famolavolana ny drafitra fampiofanana dia manova fangatana ao amin'ity mailaka ity. Midira ao amin'ny tranokala ny FMFP, alevo ary fenoy ny taratasy fangatana famatsim-bola ho hitanao ao amin'ny zone de téléchargement rehefa tonga ny fotoana ivoan'ny fiantsoana. Fenoy tsara ny taratasy fangatana araka ny modely anaty formulaire ary homany daholo ireo antota taratasy ao anaty listra izay voatonona ao anaty formulaire. Raha mila fanampiana amin'ny famolavolana ny tetikasa ianareo dia manova fangatana amin'ity mailaka ity. Rehefa vonona daholo ireo antota taratasy ilaina hita ao amin'ny tranokala dia apetrao amin'izay ny fanoloranao tetikasa. Ny fametrahana ireo antota taratasy farafatarany dia ny andro farany voatondro ao anaty fiantsoana tetikasa alohany amin'ny 5 ora raha lefa positra na terina an-tanana aty amin'ny Torizitala Akorondrano. Mialohan'ny sasakalina kosa raha lefa mailaka. Ho fanamariana fa voaraisoama tsara ny tetikasanao dia mahazo laharana ianao ny amin'ny fametrahanao ny tetikasanao. Raha toka tsy naraka ny fandarana hatramin'ny voalohany ianao dia azadiny fa afaka rahinao izany ao anatin'ireo tambajotra serasera sy ao anatin'ny tranokalan'ny FMFP. Amin'ny fandarana manaraka isika dia resaka momba ny tetikasa ho an'ny tombotsoam-pirenena sy tetikasa ho an'ny fikarohana isan-taona sy ny fampiofana ireo mpandray anjara ao amin'ny FMFP. Veloma indray ary tompoko.